Fiadanano ny tantarantsika androany dia mitondra lohateny hoe raiso mitady. Teny amorontsiraky ny mer du Nord nisy tanora mpanao fanatanjahantena iray nanangona ny atodin'ireo vorona eny an-dranomasina izy, mipetraka eny amin'ireny lavaka eny amin'ireny antsana be ireny. Nidina tamin'ny tady izy mba hamonjena ny riam-bato, fa noho ny paka teo amin'ilay vato dia votsitra ilay tady. Tao anatin'ny sekondra vitsy dia tonga saina izy fa ratsy dia ratsy ny zava-mitranga. Lavitry ny famonjen'olona izy ary tsy nana-tsafidy izy fa na izy mety ho fatin'ny hanoanana na ho latsaka ao anatin'ilay antsana be. Nijery ilay tady izay mihetsiketsika izy, manantona, manalavitra, manantona, manalavitra. Nanay mafy izy ary natahotra mafy satria hitany fa miamiena ny fihetsika tady. Nisy eritreritra aingana be tonga tao an-tsainy. Ity tady ity hoy izy no antokana famonjena ho ahy. Afaka fotoana fohy dia ho lavitra loatra amiko ity tady ity ka tsy ho takatro intsony. Tsy maintsy izao raha tsy izany tara loatra. Avy dia niantsampy izy ary voatazona ilay tady ka dia voavonjy izy. Iza no tsy angovotra raha mieritreritra ny toerana nisy ity ankizilahy ity. Kanefa eritrereto ny ianao, eo ambany tongotra ao no misy ny antsany mandrakizay, izay tsy sahinao jerevana lalina akory. Mandeha ny fotoana, ny minitra iray dia misy lanjany. Ary tsy misy famonjen'olona afaka andrasanao. Ny famonjen'Andriamanitra dia akaiky anao. Ilay tady izay antokana afaka mamonjy anao dia eo. Mety tsy ho akaikinao intsony mihoatra ny androany izy. Raiso izao dia izao izy. Jesosy ilay hany famonjena.